fokotany. Le CENI moa zany mandeha be am'izao fotoana mitety faritany avy tanga de atao tany Tomasina tany de mametraka an'le resaka refonte de mametraka ndretraretra de président fokotany manala député Alain Ratsimo. Inona ny mandeha par rapport am'izay ataon'ny CENI tia mamora an'le herively izy any amin'ny fotana district le olobe samy hafa le hoe manao consultation zany sy le manao an'le séance d'information kanefa ho an'ny aty anivon'ny fohy be manokana mihitsy reny antoko politique reny de manano le fomba fiasan'le CENI. Fa rehefa mandeha any izy de miezaka manao an'ilay karazan'le hoe fihaonana madinidinika samy hafa de mandeha moramora le fanoloana le président fokotany de miainga moramora le jugement supplétif resaka afana opération karapanondro ohatry izy député Alain Ratsimazavy ianao raha teo tompon'andraikitra alohana sombahokanao tamina fitsinjaram-pahefana satria be ny tanàna nandritry-drombe ianao. Tsara mihitsy ny manamarika an'izay am'ty amina fanisa satria nisy ny ataontsika hoe note zay navoaka ny faraparany volana ola teo iny izay mikasika an'iny zany an'ity le resaka fandrafetana ny liste électorale ty na ny refonte ositsika. Hitantsika ny paikady efa ataony zany na ny anivon'ny CENI na ny anivon'ny fitondram-panjakana am'ty fanendriny sefim-pokotany ty izay tiako ny manamarika fa vao hitsakitsaka tokoa ny décret 2009 90 izay mivoaka tamin'ny 2009 izy io saka hoe fomba fametrahana an'izany sefim-pokotany zany izay miainga amin'ny alalan'ny fidianany feno-be folo taona pokotany. Zao fotoana zao dia sesilany ny fanovana na ihany koa ny fanongotana mihitsy mba marimarina kokoa re sefim-pokotany ary soana raha zay itiavana azy. Marobe fitanana voaray fa ny anivon'ny faritra samihafa na indrindra amin'iny faritra atsimo iny zany dia veraina ny mponina ary miantso vonjy mihitsy manoloana zay satria tena ireo sefim-pokotany zay apetraka amin'izao fotoana zao dia olona avy amin'ity fitondrany avokoa ny akamaroany izay miteraka io zany amin'izay le hoe lolona ny fiarahamonina satria tsy mandeha ara-dalàna zany metrahana sefim-pokotany zany fa laka ny ary indrindra vahoaka ireny faritra ireny fantatsika moa zany fa ampifandrindrana amin'izany fanoloana sefim-pokotany zany électorale hitantsika nefa reo mihafa nysedraitsika na fidianana teo aloha amin'ny hoe tsy fahatomombana an'izany lista fidianana zany teto amintsika dia izay no anaovana iantsoavy ihany koa zany manoloana ny votoatiny zany noty izay navoaka ny CENI zany hoe misy andininy voalaza tsara ao anatin'izany noty zany ny hoe manana fahefana tsaramaso ny antoko politika tsirairay an'izay le resaka fandrafetana ny liste électorale zay ary fierana larozy izy indreny zany na hoe atolotra zany afaka ny anamaso anty liste électorale ity ka anaovana antso zany ho petehatra politika rehetra mba handefa ny solotenantsika zany eny anivon'ny fokotany mba hanamafisana an'izay raha fifidianana an'izay misy mihitsy mantsy namana faniry tena tsy lavitra fa nahay tao Tsimondrano raha dia misy mihitsy zany hoe fanilikiliana andreo vahoaka zany izay tsy mitovy loko politika na fijery politika amin'ny fitondrana tsy ampidirina ao anatina lisy mpifidianana ka izany zavatra zany dia tsy zavatra tsy tokony hisy raha tena hametraka tsika an'ilay ataontsika hoe fifidianana ekeny rehetra ary koa mangarara izany fifidianana zany dia tokony tsy hipetraka mihitsy zany fanilikiliana zany ary atao hoe ny fanafoanana angana ny fanesonana ireo
olona zany zay tsy mitovy loko amin'ity fitondrana ity. Maro ny sehatra ahitana an'izany ary koa atsika vahoaka malagasy zay feno 20 taona satria lisitra vaovao mihitsy tao midika zany angatahany itsika hanaty tokotany arina an'izay zay anatin'izay lisam-pifidianana zany. Kajikajy hoy ny misy ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy mpiaradia aminy matoa mitranga ao anatina vanim-potoana manana an'izany hoe lisam-pifidianana zany no tena mihazakazaka ny fahitsakitsahana lana amin'izao esorana sefim-pokotany ary fanendrena sefim-pokotany vaovao zay dia mbola anaovanay ny antsoavany ary takiana mihitsy ny risoana amin'ny fifidianana pokotany rehetra manerana ny nosy mialohan'ny amin'izany lisam-pifidianana fifidianana avy zany. Tsara zay satria anisan'ny fototra lehibe zay renana zany hoe fifidianana zany ny fahadiovana ny fangararana ary hoekeny rehetra zany de ny fifidianana mainga avy aty fotony zany. Itsika moa tsy sasatra mihitsy miresaka an'izay satria nambarantsika mandrakarivany amin'ny hoe isika de olona sy vonona hiarika an'io fifidianana io fa tsy araka izay voizina ho an'ny mpanohana ny fitondrana hoe reo fa manakorotana reo fa mitondra vaovao atsao tsy marina ny heninivon'ny mpanohatra. Ka rehefa mijery le zavatra ataon'le fitondrana de izy ihany miezaka manakorotana anatin'le fitondrana de zay ny tenentsika hoe ny fanjakana ihany sisa tsy manohatra anazy fa izy rehefa manohatra mpanohitra. Zay ny azontsika nasongadinana an'le satria manintsika miteny an'izany ny am'le fihetsika ataon'le fanjakana tsy isika nanolotra taratasy ny teny tamin'ny départementan'Ille Vilaine hoe manora taratasy makany amin'ny Ragova. Iny zany ny angatahantsika mihitsy alefazy fa le taratasy atongavantsika amin'ity adevitra ity maraparanantsika azy député Alain Ratsimazafy izy ity zany zao ny angatahantsika amin'ity député Alain Ratsimazafy ny amin'ny hoe satria misy an'ity taratasy izay nalefa ny ilay avy any amin'ny départementan'ny Ile et Vilaine aty de hoe manazava ny amin'ny fahatapahan'ny fiara-miasa satria natsiaro tena ho tsy voaja ny zoan'ireo tovovavy telo zay iraka avy any an'izany département zany zay manohy ny fiara-miasa amin'ny faritra Alaotra Mangoro. De fanazavana ao anatin'izay ny amin'ny hoe ny kasany nga gouverneur ho kitikitihana sy ny sisa tsy te hiteny an'izay moa eto. Hatramin'ny somary fihetsika sy fiteny zay efa tonga any amina hoe tsy mendrika ataona tompon'andraiky mpanjakana de ity zany satria misy mazava ho azy io somary ampidinikely fa le en-tête-ny Ile Vilaine de eto ambany eto misy an'ny sonian'ny Jean-Luc Senu zay de hoe tsara mitondra version officielle am'ty zany le gouverneur voaresaka. Ny fahamarinany ty atota taratasy ty ray aloha zany zay ny votoato mihitsy ny tadiavintsika satria paritakany manko ny sareo reto le tovavy anankitelo fa le zava-misy ohatran'izao le skandala ohatran'izao zany manariasina ny endriky ny repoblika mihitsy sy ny sotoavina malagasy zay ray aman-dreny tokony ampiseho modely lehibe eo anatrehany adidy aman'andraikitra sy le fiara-miasa ny coopération ohatrindreny zay tsara toerina maly an'izay député Alain Ratsimazafy satria mahafantatra tsara ny endriky ny fiara-miasa amina départementa na fikambanana na ary lazaina hoe faritra anivelany zany. Misy mola hoe jumelage taloha de endriky tony jumelage tony zany ny endriky le fiara-miasa de be da be ny tombontsoa azo avy amin'izany. Resaka tosika ara-pambolena ny resaka amin'ny lafin-javatra maro amin'ny fahazona foto-drafitrasa na borna fontaine zany na resaka bassin zany na resaka sopotra zany na resaka eo amin'ny fitaovana ahafahana mamboly vary na resaka lafiny ara-pahasalamana zany dispensaire kely samihafa. Zay le endriky le fiara-miasa fa manjary tapaka le fiara-miasa raha ohatra ka nijery amin'iny lahatsoratra iny de ny tadiavina zany eto ny hitondrana version officielle zany avy any amin'le olona voakasiky ty raharaha ty. Satria hoy isika ny endriky le repoblika mihitsy ny voahososy ao anatin'izao mba araky ny efa tsy ara-dalàna le gouverneur satria tsy araky ny lalam-pandrenana
mbola manao fietsika mamoafady. Atsiarovako ny tranga député Ratsimbazafy ny nahazo any Monica Lewinsky tamin'ny andron'ny Bill Clinton ny tatana any États-Unis. Secrétaire atao Maison Blanche ary mianatra azy Monica Lewinsky no nisy harcèlement sexuel zany nataony Bill Clinton tamin'izany fotoana zany. Fa ny vidiny lafo zany tsy natavaverina amin'ny Bill Clinton tsony. Ary saika tsy mipardonné ny Hillary Clinton izay vadiny Bill Clinton azy. Fa nanao fialatsiny apahabe maso nanaiky an'le fietsiny i Bill Clinton hoe tsy nety tokoa no nataoko. De nisonitra nomena any Monica Lewinsky. Endriky ny demokrasian'olona sy firenena matanjaka zany fa ety amintsika le izy. Ohatra ny vitavita ho azy fotsiny le raharaha ka tony zany tadiavintsika anatontony mba tsy ahazona milaza indray. Fa tia mahiny ranga manoratra manao sony iny na mpanohitra iny na olona ny karamain'ny RMDM iny de mendrika hitondra version officielle zany na anao démenti ny amin'ny fahamarinana na tsy fahamarinana iny adevitra iny ragova de point barre milamina ny raharaha. Fa raha ohatra ka tsy izay le izy ka marina ny fahamarinana iny adevitra iny na de efa milazalaza zay ary ampanohana an'le fitondrana de tsy miandrongotana fa mametra-pialana ilay gouverneur. De tahaka ny zava-misy any Sava foana aloha zany ny toerana fa ny secrétaire général manao ny intérim. Ary na anendry gouverneur eo ary ho sahirana député Ratsimbazafy satria tsy araky ny lalam-panorenana. Piezenge le fanjakana zao hoe. Manao ny ataony any Analanjorofo, atsy Bongolava mbola mifanditra amin'ny solombavam-bahoaka. Ny aria vakina karatra ohatran'izany, betsaka no miresaka momba azy, ary saika hita amin'ny tambajotra sosialy zany, ary mifanindran-dalana amin'ty adevitra ty hainko, alefa so sary le faly le sary, mialatsiny fa saika mifamadika. Mbola le aloatra mangory ihany araky ny nambarany gazety mpiseho isan'andro. Ohatra misy tsy milamina amina fomba fitantanana an'izany faritra zany. Maninona zao rehetrarehetra zao ny mipotra de ohatry ny efa pozitsika ihany le izy député Ratsimbazafy. Rehefa tsy akasitrahan'Andriamanitra ho any hitondranao de miseho amin'ny endriny samihafa sy amin'ny vanim-potoana samihafa daholo lay tsy fahombiazana, tsy firondrana. De ity zany rehefa diniantsika ohatry ny efa ho vity ty miandro sarahana zany ty sisa député Ratsimbazafy. Hitantsika mihitsy namana faniry ny atao hoe zavatra mifanesesy na scandale miseho amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amintsika. Asa tadidinao tsara fa nisy koa ny mahavoakasika manokana na hoe ministra teo alohaloha teo. Misy ihany koa ny mahavoakasika solombavam-bahoaka. Misy ihany koa ny mahavoakasika an'ireny atao hoe tompona andraikitra maro samihafa ary anisan'izany ty hoe ny gouvernora any amin'ny faritra loatra ity zany. Ny tena manahirana amin'ity raharaha farany ity de ny hoe lasa ilay mety ho tombotsoa tokony isitrahany le vahoaka loatra mangory amin'izao fotoana izao ny voatoitohana noho ny fihetsika sy ny toetra izay nasehoan'ny gouvernora zany. Eo zany no tena tsindriko tsara satria ao anatina zany hoe fifanaraha-piara-miasa zany amina samy faritra na ihany koa samy commune dia miteraka tombotsoa maro ao anatin'izay resaka jumelage zay. Satria na tafiditra ao anatin'ireny na hatramina hoe fifampizarana sy fampitomboana fahaiza-manao an'ireo mpiara-miasa rehetra na ny etỳ toerana zany na ny any ivelany ary eo ihany koa araky ny efa nambaranao teo namana faniry no hoe tonga hatrany amin'ny fametrahana foto-drafitrasa izay mety mahasoa ny vahoaka zany any amin'ireny faritra ireny. Ka zao tsika dia tapaka zany noho ny atao hoe tsy fitandremana izay ataony tompona andraikitra ambony eto amin'ny faritra loatra zany ary tena misy fiatraikany goavana eny anivon'ny fitantanan-daharam-panjakana zao manoloana an'izay le hoe fihetsika izay tsy voatandrina na ihany koa tsy fahaiza na mifetena manoloana ny zavatra mitranga ireny. Eto moa zany dia araky ny hita moa ny amin'ny tambazoan-tserasera amin'izao fotoana izao de miomana ny gouvernora hitondra fanazavany zay efa fantatsika fa fanazavana hitondra famarina tena no entiny fa ny antsika zany de aty amin'le hoe ahoana
ny anambarany fotsiny manoloana ny hoe mitombona avy ny taratasy zahay naseho teny am'ireny tambazotra tserasera reny arak'iny naseho atsika teo iny tena avany amin'ny departementa ile vilaina tokoa ve iny taratasy iny ary nisy tokoa ve ireo zatovovavy zay tonga zany nanao ny ataontsika hoe contrôle ny famatsimbolana ny fiaramiasa taty Madagasikara dia ny fiatraika an'izay manoloana ny fitantanan-draharaha mpanjakana indrindrindrindra tena imasotsika satria angambotsika tsy de hiditra loatra amin'ny lafin'ny raharaha manokana nga gouverneur fa le izy miatraika amin'ny vahoaka malagasy sy ny ao anatin'lay faritra zay adidiny indrindrindrindra am'izay lafiny hoe fifandraisana iraisam-pirenena zay satria lasa akan'ny olona fitaratra ratsy zany ny gouverneur anankiray zay voakasika am'izao fotoan'izao ka lasa miaya ireo mpiara-mombona antokany ivelany ho an'ireo gouverneur hafa satria hoe raha andefa iraka zany ho an'ny Madagasikara de mety ananana fanahina sala am'ireny avokoa reny gouverneur rehetra zay so de iodina le vola zany tantara afo zay akoatran'izay le hoe mety sanatreny zany isy fanodikodonam-bola amin'ny famatsiana zay mety amatsiana n'ireny faritra tsirairay aby reny zany rehetra zany dia hitantsika fa tao anatin'ny volana sy taona vitsivitsy de ahitana an'izay endrika fikorontanana samy hafa zay ny anivon'ny fitantanan-draharam-panjakana tsy mahagaga raha maro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao no tsy mahametraka an'izay fitokisana zany tsony amin'ny mpitondra satria efa tena mitohaka amin'ny tenda ozy izy tsika ireo zavatra miseho zay miendrika mamofady amin'izao fitantanana ny raharam-pirenena zao ka anjarantsika vahoaka ny mandray fanapa-kevitra amin'ny fotoana zay ilana an'izany satria tsy oely tsika araky ny fanambarany hoe tsy oela ny firenentsika dia iroso am'izany sehitry ny fifidianana zany de maiza mifidy ary maiza mametraka an'ireo olona zay tiatsika hitatana ny firenena zay afaka ny amany olatsika indrindrindra am'izao olana ary ekonomika sy ara-tsosialy zay menjady eto amin'ny tany sy ny firenena izao ya manimpiafatra kely amintsika zany satria ny lafin'ny connexion zany no ratsy de ratsy io moa zany efa raha malala tsy tatsony ahoana ny endriky le fitarainana ho resahantsika sy le inona ny fomba fandrikantsika azy fa betsakitsika no mitaraina miresaka ato zany de mandefa afatra tsy amin'ny namana teknisianina de miezaka foana manipy zany toy amin'ny voalohany zao na tsy pomfaly teo de nandefa izy toy amin'ny faharoa zany hoe tapaka intelo zany le connexion de miezaka manipy foana zany namana teknisianina zany de iangavianantsika anaraka tsara arak'izay le hoe fanipazan'izay zany lefa ho am'izay hoe mahazo notification samihafa député Alain Ratsimazafy mamarana azy tsika dia mino aho fa azavo zay afatra zay mitodika any amin'ny vahoaka amin'ny isam-pokotany amin'ny lafin'ny fandraisana andraikitra fa eo ihany koa am'ireo mbaratonga-pahefana zay manareo pahefana amina resaka fanindrena sy fanesorana président fokotany tena mila misaina be tsika vahoaka satria mandady ny trambo dia zany indrindra no anairanay isanandro atsika eto mba tsy mandromandro mananaretana zany amarantsika député Alain Ratsimazafy ya mbola eo moa ny namana Jerandrembolaina mbola anoho ny fandarana miaraka aminao namana faniry fa izaho kosa dia mametraka ny fankasitrahana ho antsika vahoaka zay nanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity akasitrahana ianao namana faniry sy ny teknisianina ary koa ny namana rina zay nanokatra ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity ka dia mametraka ny veloma finaritra ary mbola manentana antsika ny anjohatra amin'ny farany ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity veloma tompoko eny ary de misaotra ny député Alain Ratsimazafy tsika tamin'ireo faneho-kevitra samihafa zay nentiny tamin'izao maraina izao io le hoe pampangolana atsikatsika fomba fitengo foana zay zay mivoaka papany avokoa amin'ny faneho-kevitra zany sy zay fanovozam-baovao ifampizarana ho antsika zay mpanaraka ity fandarany ty ho antsika ihany koa zay miara-dalana amin'ity fandarany ty efa maromaro isika no andro ny andrasantsika aiza député Jerandrembolaina ho antsika ny avaradrano any ho an'ny namana samihafa ao anatin'ny atokotiko Madagasikara ihany ny roviny député Jerry niakatra dia efa eto izy zany zao manana minitra vitsivitsy maromaro zay ifandaminana ao anatin'izay fandarana zay dia iaraka amintsika eto député Jerry zany am'izao fotoana izao ny anton'izay
moa zany teo a ny fanambarako fa mbola nisy naharaikitra ny député Géry Randriambolaina zay anisany voalohany indrindra am'zany dia ny fikarakarana le hetsika tany Mahajanga niaraka tamy moa zany mazava ho azy député Alain Ratsimazava zany atao anatin'izay de fatatsika ny sakatsakana samy hafa tany Mahajanga tany fa rehefa niteny zahay teto amin'ny miara-manonja rehefa niteny ny solombavambahoaka eo zay raintsika vizakeo fa io tsy maintsy vita io na sakasakana anaza dia vita tsakany sandavany tsara ary nalefa tamintsika teto narotsaka tamintsika ny tsary ny zava-misy tany Mahajanga de vao tamin'ny fananerinandro teo ny gadina ny député Géry satria mbola nanara-maso akaiky izay hetsika fa 20 taona atokotiko Madagasikara zay tamin'ny alalan'ny sary fampiratiana nandamany rehetrarehetra tany mihitsiny mba tsy ho rery mba tsy hoe lasa amin'ny mpitarika ny solombavambahoaka sy ny filoha de mianjahanjany ny pikaroka ny toerana tsy zay tsy fomba fiasa zany fa eo hatrany ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra miaraka mitady vahaolana miaraka ihany koa mikanto amin'ny fampandrosoana ny antoko indrindrandrindra ny amin'ny hoe miandrandra ny Filomark Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara ny vahoaka malagasy dia reny rehetra reny havadika ho asa de misy ny fionana samihafa dia zay moa zany vao tafiakatra député Géry Randriambolaina miarabanao miarabanao namana fanidy dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra manjoy izao fandarana miara-manonja izao miaraba ihany koa ny vahoaka Navakadrano zay elahelina koa tsy naheno ny fioko sy tsy nahita teto amin'ity miara-manonja de miaraba manokana ny Navakadrano ihany koa ny tena koa indrindrandrindra ianareo avy any amin'ny faritry Mahajanga zay nangataka mihitsy nanafatra mafy mihitsy hoe mba ataovy kokoa zay député ao miara-manonja ao miaraba anareo rehetrarehetra eny tsena rehetrarehetra eny namana mahafinaritra rehetrarehetra ao an-tsena ao miaraba ihany koa ny eny amboniny bajaja rehetrarehetra eny ny eny tsena rehetrarehetra eny ny any an-trano ihany koa zay nangataka zay kokoa zay dia manao kokoa anareo avy ao faritra Mahajanga ao zany ny tenanay eto amin'ny miara-manonja etsonay fa dia tonga soeto Antananarivo ary dia nafinaritra ny fiarahana fa de mbola be no sisa fa de miarabantsika rehetrarehetra manjoy izao fandarana zao ihany koa ny mahaliana ny mpijery mpanaraka antsika zao député Géry Randriambolaina zoma tonga Filomark Ravalomanina mitantara le tamin'ny Mahajanga mamerina kely fotsiny zany de nitsena azy moa tsika zany zoma de efa nanana programme président Mark Ravalomanina tamin'ireo fanasana samihafa sabotsy nisy an'le fikasana hoe anao faha 20 taona iny tsy raikitra le izy fa voasakana zany hoe nisy activité kely nandeha any tao anatiny tao fa ianareo solombavambahoaka efatra amin'ny rahalahy tena tsy tafiditra tamin'ny toerana mihitsy de le mifampitady anga préfet moa zany mifampiantso fa tsy azo mihitsy izy latsinainy mbola misy fikasana ihany hoe andao ankalaza le faha 20 taona tena araky ny programme fa tena tsy mety tanteraka mihitsy le izy ary tena voidy tanteraka ny trano fa apitsoniny afaka apitsoniny dia araky ny nampanantenaina reo solombavambahoaka de hoe ajanony eto reo sary reo ary tsy maintsy tanterahana zay fampiratiana zay satria zay ny programme mandehanana aty de vita ihany le izy ataontsika larobisa alakamisy ny député Géry Randriambolaina ianao de ny solombavambahoaka Rastany solombavambahoaka Mamy Rabendrina nanapaka an'le ribon miaraka ny namana ny toerana any zany maromaro namana ny toerana any zay efa nisy fotoana nanaovana kokoa fa de kokoa daholo nareo rehetrarehetra zay voateniko aloha de voateniko ry Zoky Bedera ry Joassin ry sénateur Maliny ry monsieur Ravokatra ry Rivo Renault ry Samia ry iza koa moa zany ry marobe Franka ao anatin'izany Rousseine oy tena marobe daholo ny akama rehetrarehetra ny toerana ry Nosy sy ny karazany zany dia voasokatra ihany izy député Géry Randriambolaina fa rehefa voasokatra l'izy de eo am'izay no hitantarany zava-misy teo fa tena nanao rano lava ny olona tsara marina fa tena nandrasan'ny olona tany amin'ny faritra ary Mahajanga moa zany anisan'ny atao hoe faritra anankiray voalohany nanaovana an'izay fankalazana zay ny faha 20 taona ny atokotiko Madagasikara efa nambara foana izy io ary zay ny anisan'ny divana teo amin'ireo mpitandro filaminana hoe nanao an'ity fankalazana ity zay tany Antananarivo dia tsy nahitana an'izay sakan'izay mihitsy fa de tena navelana lalaka zavatra misy nefa de tena hoe tena diso atao hoe fatahorana loatra ve sa hoe tena inona ny antony satria raha tamin'ny fotoana zay nankalazana ny fankalazana faha 20 taona tamin'ny Mahajanga de tena
feno olona tao manjanga tao namana fanira ianao moa tany nahita an'izay zavatra ray a tsy haiko na le fahamaron'ny olona tao ve na tonga le tao ohatry ny fanjakana sy ny préfet a de nanao zay fanakana an'izay ary moa fa zavatra efa nitenenina hoe tsy maintsy vitanay ity fampiratiana ty a ary tsy maintsy ahita nyity ny vahoaka amin'ny Mahajanga de tena tanteraka soamantsara tokoa izy ary tena tsy nitsangana tsy niembotra mihitsy ny ekipa rehetrarehetra tany niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka dia voasongatra soamantsara tamin'ny fomba ofisialy moa izy a niaraka tamin'ny député Rastany a Mamrabenrina ny tenako a sy niaraka tamin'ireo ekipa Mahajanga rehetrarehetra sy ireo vahoaka zay tena liana te hijery zay fampiratiana zay a tiana homariana eto fa io zany a de tena hoe fampiratiana ny tantaran'ny atokotiko Madagasikara tany am-piandohana sy nanomboka ny tondrany rehetrarehetra sy ny zava-bita ny président Marc Ravalomanana rehetrarehetra niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka niaraka tamin'ny ekipa rehetrarehetra na mbola eo na ny tsy eo intsony a de zay le fampiratiana ary anankiray mihitsy a nisy atao hoe rindrina anankiray mihitsy a nasiana ny an'ny Mahajanga manokana tena hoe tia ny zavatra vita teo ta Mahajanga tia ny zavatra natao teo ta Mahajanga zany de rehefa tena nisokatra io fampiratiana io a nanokatra an'izy ary vao zavatra navarina namana fanity de voasokatra tamin'ny fomba ofisialy izy a tonga ndray remorege ary rehefa tonga teo zareo de moa niandry teo fa inona ny problème saotra an'izany a de mijery fotsiny zay hoe inona ny zavatra misy any de aveo zareo ny alalavidavitra amin'izay izy a tsy sahanan-keo intsony zany zareo ary ny zavatra nafinaritra tia nampahafantarana vahoaka malagasy indrindra nareo Mahajanga de isaorana manokana satria tena natratra tany amin'ny 500 hatrany amin'ny 200 isan'andro ny olona mijery an'io fampiratiana io zany ary tsy vitan'izay fa misy koa ny olona hafa tena mitondra an'ireo zanany a hoe andao mba hijery satria be deaibe ireo ankizy zay tsy mahafantatra ny tantarany zany atokotiko Madagasikara zany a tsy mahafantatra ny tantaran'ny président Marc Ravalomanana le ankizy taty aoriana de tena liana ary tena verim-panontaniana mihitsy zareo zany satria ny tena moa niezaka foana nijery ny nanatrika an'le olona tonga teo a mba nanampy ny ekipa tany a de tena nafinaritra le izy nandritry ny herinandro zay hoe nanaovana zay fampiratiana zay zany a fa tena maro reo olona tao Mahajanga reo zany a no na tonga nijery sy nanatrika an'izay fampiratiana sary zay zany a ary ny zavatra navarina ihany koa na reo mpanao vakansa koa ary de tonga ihany koa nijery satria zay tsy nahita Tananarivo izy ireo a de tonga koa reo mbola nijery tao a nafinaritra raha zavatra nisy tamin'ny Mahajanga tany namana faniry fa adalany reto atao hoe fanjakany reto le manakatsakana antsika amin'le zavatra atao satria io nge tsy fanongana mpanjakana tsisy fanjakana iongana amin'ny Mahajanga zany rangaty raha fanongana mpanjakana eto Antananarivo ihany fa zavatra atao zany de tena hoe fankalazana atao sary ny saika atao ary io a mbola teto faritra mihitsy io fankalazana faharoapolo taona io fa nanomana io zany fanomboana tamin'ny Mahajanga mbola nandeha any Tamatava andeha ny any amin'ny sud-est rehetrarehetra any andeha hatrany faritany enina zany a anaovana an'io fankalazana io zany a dia hitantsika moa ny toerana fa misy matoky fa angamba tsy hisy tsony namana fanira sakatsakana raha ohatra ka hitan'ny mpitandro filaminana hoe ay ve zay le fankalazana satria misy amin'ireo mpitandro filaminana ireo raha mitsofoka atao nijery a mbopindy misy koa ireo zay tena tonga teo misy de nijery hoe inona zavatra misy ato de liana koa izy nijery an'le tantara teo ary zavatra anisan'ny hoe tokony fantatry mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa hoe raha fankalazana anniversaire zany any tokony ho avela malalaka zany fa tsy hoe anao fankalazana anniversaire ny olona de tsy mahazo mankalaza anniversaire ohatr'izay koa le hoe andeha hivavaka de tokony tsy hivavaka koa ve le olona fa tsy zay mihitsy ny zavatra tokony atao fa zay aloha zavatra nisy tamin'ny Mahajanga ary de isorana antsika rehetrarehetra ny ekipa rehetrarehetra tamin'ny Mahajanga tany fa maro ny zavatra vita tany ary maro ny zavatra andresahana tany fa tsetsatsetsatsyaritra namana faniry fa rehefa janona tany nandritra zay fotoana zay tena de tena maro ireo olona nangataka fionana maro ny olona tena hoe teresaka na teny etsena sy ana rehetrarehetra fa tena mitaraina tena menimenina fa tena tsy lasa tsony député ty fitondram-panjakana ty ka inona ny tokony atao de ny tena moa amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny teny hoe io zavatra misy fa ny amin'ny manaraka tokony jerentsika iza ny tokony olona hitondra ty fireneny ity fa tena mitarainy reo vahoaka reo tena mijaly ary tena menimenina indrindraindrindra any amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny lafiny fahasalamana any amin'ny lafiny fampianarana indrindraindrindra resaka sosialy ny vahoaka tena mampitsaikiaika ny vahoaka mihitsy ny fiakaran'ny vidin'entana sy ny fiakaran'ny
vidim-piainana ray manontolo mihitsy. Ny endriky ny demokrasia tiatsika resahana ao anatin'izay député Géry Randriambolaina satria ny anton-javatra ny endriky le fanakanana mbola mampametra-panontaniana antsika mihitsy satria mifanilika andraikitra le tompon'andraikitra tany atoana nandritra ny fotoana iny kanefa rehefa tena natao le izy a de vita ihany zay tena hoe fampiratiana de tsisy fanjakana niongana zao tsisy fanjakana hoe voasakasakana tsy havita asa tsy anoso ny fanjakana tsisy tranovaky tsisy nininina fa de tanteraka le fampiratiana nandritry ny andro maromaro nanaovana azy ary le voalazanao teo hoe 500 ka hatramin'ny 200 isan'andro nitsidika zany any vezivezy nandritry n'izay fotoana isan'andro zay nisy iny le fampiratiana andro maromaro misy nanaovana an'izy mbola eo ampamitana moa zany tsika zany reo sary samihafa zay mety hoe tonga avy any toerana zany fa le endriky le demokrasia ny zava-misy zany ohatrany hoe hitatsika tany vaovao tamin'ny herinandro iny tany Royaume-Uni député Géry Randriambolaina dia leo amin'ny fiakarana vidim-piainana ny vahoaka ny Royaume-Uni zany hoe tafiakatra 10 faingo 800 ny vidim-piainana de tsy maharaka an'izany le fa efa mividina le hoe pouvoir d'achat zany ary atahorana hiakatra tany amin'ny 3,7 lay fiakarana vidim-piainana zany na le taux d'inflation zany dia nanao fitokonana ny mpiasa ny serana tsambo tany Felixstone zany fa tsisy mpitandro filaminana sakana fa de malalaka tsara de ohatran'izany ty fitaterana resaka métro maro samihafa ny syndicat maro samihafa ary efa manomboka miditra amina mobilisation vahoaka zany raroa am'izao fotoana zao zavatra mitranga tany Royaume-Uni zany ary karazaraza misy rivotra ohatran'izany ny any Thaïlande de tena petandra reo mihitsy ny prime ministre mifangaro zavatra hafa mola izy any zany fa tena mijoro zany le vahoaka fa ny eto amintsika am'le endriky le demokrasia tsy hitanao intsony zay andikana azy député Géry hoe aiza ny fahalalahana manevitra aiza ny fahalalahana ivory aiza ny fahalalahana mijoro amina fikambanana na amina vondrona politika aiza ny asa mahampanao politika ampanovana politika ny am'le manentana ampikambana ho aminy manetsika mizara vao ampikambana ho aminy raha mijery ny any ivelana zany hoe malalaka tsara mifanehoan-kevitra fa mahita ny eto amintsika de fanjakana matahotra gâteau tapahana amin'ny anniversaire matahotra sary ampiratiana ny misy eto amintsika fa rehefa nanaovana mokondoha mola izy nandeha any le fampiratiana député Géry Randriambolaina ny endriky le demokrasia zay tiatsika resahana zay io tena marina mihitsy namana faniro satria demokrasia eto amintsika de resahana vava fa fanantanterahana tena tsy misy ny tia natongavana eto dia zay nataontsika rehefa tena tsy maro-potitra loatra ny fipetrahana amina seza anankiray zany de tahotra foana sao de mijery ty sezy ty satria tsy tamin'ny fomba mangarahara ny nazahoana anazy tianao tenenina zany hoe ianao zany rehefa tena tsy matoko tena zany ianao mitondra firenena satria mety be deabe ny zavatra hitantsika tamin'ireny hoe valim-pifidiana sy ndraidraketra reny de matahotra le seza iongana foana ka raha vao misy olona kely anao hevitra na de hidina an-dalambe aneony hoe tsy fankasitrahana ny zavatra mety misy na fitakiana zavatra mety tsy zakan'le olona de voasaka an'izay zavatra zay de eo mihitsy koa ny tena anisan'ny manahirana na manafaniry hoe maramila ve tena hoe miaro nyvoaka sy mifanana anak'le lazaina sa hoe miarona sezan'olona anankiray fotsiny zany rehetraketra zany tena anisan'ny tena mampalahelo ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao satria zay olona tena hoe mitaky sy mangataka ny zavatra tena hoe tena zoany na hoe zavatra tena manahirana azy zany dia tsy afaka manao na manao hevitra eny an-dalana iny fotsiny renge de fa hitantsika teny bypass teny resa fihetsika tamin'ny tanana fotsiny de fa tena nahitan-doza de zany rehetraketra zany no tokony mba eritreretina ihany hoe zao hoe am'izao fotoana zao hoe zareo mitondra zao zavatra iainana ny amin'ny vahoaka zany mafy le firenena raha hoavinay koa zany mbola zareo koa mbola tafaverina eo amin'ny mandaha manaraka aiza ho aiza zany le ainany vahoaka malagasy fa anankiray koa nefa tianao tenenina hoe tsy mandrakizay mihitsy ny fipetrahana sy ny fahefanomeny vahoakanao rehefa tonga ve zay zavatra ho zakanao koa ve mety aonaovan'ny olona anao sanatriavana zay problème atika tsy lasa lasa valofaty politika foana zany le zavatra iainany eto de le lasa le vahoaka no mijaly eo anatin'le izy fa raha tena hoe mitondra firenena anankiray ka hoe tena mandeha mitondra firenena zany tena hoe raha hainao maka ny fon'ny mpanohatra sy ny fon'ny vahoaka
de tena mety maro toerana anao kanefany a tena le filan'ny vahoaka koa nefa ny tena ataonao hitonanao ny firenena zany hoe inona zavatra tena marary an'le vahoaka ny tokony hojerenao fa tsy hoe fisesehoana fotsiny andehanao anty de io ny asa vita andehanao andria de io ny asa vita anisan'ny anakay mahita karazana adevitra taminay na manjery zay a anisan'ny nahavarinana mihitsy efa ton'olona tony hoe tena tsy mahalala mihitsy hoe inona marina ny zavatra misy sa fa tapona an'le zavatra mety arena be eo aminazy izy na zavatra tena hoe zavatra tsy mijaly tsony izy a de hoe tsy mijaly koa zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ka zany rehetrarehetra zany a mila maka toerana ny hafa mihitsy ianao a de zay ianao vao tokony ianao hevitra na tokony hanapa-kevitra satria tsy fantatrao le zavatra tena marary an'le vahoaka de lasa ohatrany hoe tsisy dikany aminao zay fitarainana na mety tsy marary anao zay marary an'le olona de zany rehetrarehetra zany no tokony hoe aiza ho aiza marina no tena iainana amin'ity demokrasia teto Madagasikara. Ary io namana fanindry anisan'ny anankiray ohatra hoe mba nahitana fahasoavana mihitsy hoe fahatsarana teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny fotoan'androny hoe nisy mihitsy le fandarana didy aman-dalàna lefa tamin'ny tele sy ny haino manjery ory vahoaka zany hoe tokony mampafantatra mihitsy na ny mpitondra fanjakana na ny olom-boatendra na ny olom-boafity tokony mahalala lalàna rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena de manaja n'io lalàna io koa na ny vahoaka ary fa na mpitondra na ny vahoaka na ny ana tsisy malala le lalàna tsony raha mpivarotra ianao tokony alalana ny lalàna amin'ny fiam-pivarotra raha mpanao asa tanana ianao tokony alalana le lalàna fanaovana asa tanana de zany rehetrarehetra zany le fitaizana mihitsy zany eto amintsika nefa tsisy tsony de zay rehetrarehetra zay a no tokony ho ataon'ny fanjakana na ny amin'ny lafiny fampianarana ary amin'izao fotoana zao a de tena anisan'ny mampalahelo hoe sany manao zay ataony fotsiny sisa ny programa ataon'ny mpampianatra any am-pianarana misy ny programa iraisana fa mifampitanana azy a samy hafa de any zany a ny olana ao anatin'le izy zany namana faniry ny tontolon'ny demokrasia zay ny zava-misy any Tchad député Géry Randremolaina de miantso nisiny zay hoe dialogue national zay ny any toerana ary efa nandeha tokony nandeha tamin'ny herinandro teo de nisy fiamorana le izy zany handiniana ny endriky ny lalam-panorenana vaovao hoentina eo anatria ny fitsapahakevim-bahoaka zay vao ahafahana mametraka mpitondra ao arinina fividianana tahakan'izay ny zava-misy tany Mali ny any Guinée Conakry de miketriketrika tataka zay na conférence na concertation zany fa ny atsy Angola moa zany dia adevitra be ny raharaham-pifidianana am'izao fotoana zao satria de fantatsika tsara ny eo amin'ny MPLA sy ny UNITA zany ny MPLA mitondra fanjakana ny UNITA zany le pioko zay mivadika antoko politika ny any Kenya dia adevitra raharaham-pifidianana ary tafiakatra amin'ny Cour suprême izy de ho fantatra amin'ity herinandro ity ny fangatahana napetraka Raila Odinga hoe ho voaray sa tsy ho voaray zany satria adevitra raharaham-pifidianana aina zany nisy ny rotaka samihafa any amin'ny retoerina samihafa ireo te hitotika amin'ny zava-misy eto Madagasikara député Géry Randremolaina ilaina sa tsy ilaina ny concertation ary zao adevitra mikorotana maro be zao akoatra ny skandale tsy faiza mitantana fa apitehan'ny ADMA ny ASECNA ny ACM ny SECREN ny CROMA ny CNAPS ny SMMC ny rehetrarehetra ny FCE sy ny sisa miampiny hoe tsy mahalovola ny fanjakana akoatra ny hoe efa mangala mpinana meloa amin'ny fotoana tokony hinanana sakafo miaraka mangala diany ambadika any mandoko orange ny trampanjakana ary tsy menatra akory mampiasa amin'izany lokombolomboasary ho an'ny RDS ny TGV zany ho any amin'ny raharaham-panjakana sy olom-panjakana ary mitsabaka any amin'ny fiangonana ahoana ny concertation nationale amin'izay député Géry zay indrindra namana faniry ary efa nitantarainao teo daloha moa tamin'ny fanomboana ny ideonao teo hoe skandale sy zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny atao hoe famaizan'ireny ambojatovo re na ny zavatra miseho isan-kerinandro voalaza tantaranao teo dalo zavatra rehetrarehetra raha ho an'ny mpanao domy de azo lazany efa tapona ny domy raha amin'ity fitondrany ity dika zay rehefa tapona ny domy de tsy maintsy isaina sisa zay lepelatana na ny tiana tongavana zany amin'izay zavatra de hoe efa tokony fampiresaka zany firy vatona de firy vato koa tiana tongavana eto de ny hoe ilainy io concertation nationale io teny ilainy io fikonan-dom-pirenena io eto amintsika satria ny antony raha zao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena izao dia minona reo ana fa tsisy fifidianana andeha amin'izay laoniny eto
efa nitenenina teo ny hoe resaka fanoloana sefokotany sy dretraketraketraketraketra io zany anisan'ny tena zavatra tsy azo ekeny io tena tsy azo ekeny fa ny any avakatrano nge voasolo daholo rehefa ataony koa izy manola sefokotany reo atao hoe mpikamba ao anatin'ny RD na ny any amin'ny chef district na mera IRD zany no hoe mampanolo an'le anina dika zay zavatra hoe baiko omena andry zareo le izy soloy reto satria raha reto fokotany chef fokotany tsy mitovy firena amintsika eto na tsy ho voabaikitsika reto de ho sarosarotra ny ibaikona anazy sy ny anaovana zavatra tokony atao de manolo an'ireny zavatra tadidio tsara nefa fa re chef fokotany reny hatram'izay de tena hoe sy ny lalàna mihitsy ary de hoe fidininy vahoaka eny fotony izy ireny ka raha an'olona le sefokotany manina tsy atao le fifidianana fa tonga de tendritendena fatany io zany ohatran'ny resaka gouvernora ihany zay tsy hoe ny région zany no hoe chef de région hatram'izay fa zay le moa zany le hoe fandikan-dalàna sy le resaka démocratie tsy mipetraka de zay tiana atao fotsiny atao tamin'ny tany sy ny firenena fa io zany tena miantony fanjakana mihitsy hoe tsy afaka anao ninina tsononareo raha tsy miroso amin'io resaka concertation nationale io na ho forcé nareo fifidianana io de zavatra hafa nefa rahan'io satria tsy ny mpanohatra itsony ene no menomenona am'izao fotoana zao fa tena le vahoaka mihitsy nefa tena leo tsy le hoe gasy leo na ny RMDM manano tim manan'ireo mpanohatra retraretra na mpanarama fa zay toerana lehanao de tsy mety aminao tsy mety aminao tsy mety aminao io ary zavatra iainana eny fotony eny zany fa ny olona mbola milaza fa mandeha moa zao fanjakana zao de zay le teneniko hoe fa mety mahazo tombontsoa manokana sy miaina zay zavatra iaina manokana any izy de tsy mahatsapa an'le fahorin'ny vahoaka maraparantsika député Alain Ratsimazafy fa lasa seriran'le volaina satria mijery an'le votato moa zany le izy manko zany zao de hoe inona indray nitranga am'ty herinandro ty efa andray manko zao ny fatoan'ny sainy rehetra zany reo moa zany de fa le izy zay efa ataon'Andriamanitra tsy aomby le izy de miseho amin'ny endriny maro samihafa le izy député Geriran'le Bolaina ka na izany na tsy zany aza nefa ny adiditsika de miteny hatrany ary tena tsy mety fotsorora mihitsika ary mijoro hatrany manoloana ny zavatra tsy mety ataon'le fitondram-panjakana ary mitondra fankahirezana ho an'ny vahoaka miaino anao député Geriana am'izao fotoana zao ny vahoakana Varadrano misy commune maromaro miaino antsika am'izao fotoana zao dia everiko angamba fa tsara ihany mifampita hafatra zany satria herinandro vitsivitsy tsy teo ianao no zay adidy amanandraikitra natao tany amin'ny faritra Mahajanga zay dia mba tsara ihany ny amin'ny hoe ifampitana hafatra zany maraparanantsika ny adefitra za zany te hitodika kely vetivety fotsiny tenako moka ao anatin'ny atokom-pinoana katolika zany mara zany ho avy ny fotoana zay atrehana ny JMJ zany ao Antsirabe namana retraretra koa za moa efa PDP ny efa mitodika hoe ho avy any amin'io sy anatevin-darana amin'io zavatra anankiray anisan'ny nanahirana manko hita tamin'ny Mahajanga de tena tafiditra loatra amin'le resaka politika zany le fivavahana tany zany ka manao antso manokana mihitsy mba aoka re mba tsy ho tafiditra ao anatin'izay intsony itsika tanora katolika zay hiatrika an'io JMJ io mba itsika mihitsy ny andahan zay zavatra zay raha hoe sendra hitatsika taratra hoe misy resaka politika ho tafiditra anatin'io fionany be an'ny tanora katolika io de zay mba afatra kely tena pitaina ary mihitsy matoky fa ny olona mpikarakara ny Antsirabe any eo ihany koa ireo eveka sy ireo mopera retraretra zay hiatrika an'io zavatra io mino fa tsotratran'izay tsotsika katolika ka de afatra kely mba tiana pitaina fotsiny zay zavatra io satria aloha mba hisaraka mihitsy ny fivavahana sy ny finoana sy ny resaka politika zany tsetsatetsatsiaritra ny namana faniry fa ny afatra ho an'ny vahoakana Varadrano dia solom-bavam-bahoaka eo foana ary PDP ny fitarainana PDP ny zavatra misy fa ny azoko lazaina fotsiny ngamba aloha namana faniry sy ho antsika aty Varadrano dia ny resaka tsy fandriampahalemana zay tena nampimenimenina ny vahoaka tao Viliazo tao ihany koa Masindray tao ihany koa ny tao Manandrina dia ny SIAD 2021 de efa nanaovana tranona gendarmerie ary efa vita izy ireo fa natao réception technique tamin'ny herinandro sy tamin'ny tapabolana de efa isy élément na gendarme zany hipetraka amin'izy ireo
misy ihany koa logement zay efa nanaovana natao ihany koa mba ahafahan'ny gendarme mipetraka ao zany a zay zany lo vaovao azo atolotra de iny moa zany efa nitenenina hoe ny SIAD 2021 nanaovana zay tranona gendarme anankitelo zay a de éclairage public satria hoe niadivana mihitsy zany aloha ny tsy fandriampahalemana sy ny fahamazinana zany a mba ahafahana miady an'izay tsy fandriampahalemana zay de manaraka moa zany hitantsika eo indray zany a ny asa manaraka fa de zay aloha ny vaovao azo atolotra fa de zay nga mbo ny amaranako ny fandraisam-pitenenako fa de am'raha soa atsika retraretra zay nanjoy azo fandarana miara-manonjy zao a dia samota in'Andriamanitra daholo tsika. Marana antsika ny adevitra député Géry Randriamolaina dia lafim-bavao telo samy hafa reto efa nambara zany fa dia hetsika ny taxe civil raha pitso zany a dia 8 eo moa zany ny fivoaran'izay satria dia anao dibe izy ireo hanohitra amin'izay hoe fampidirana amboletra eo anevon'ny mpanolontsaina ny tanàna raha pitso izay mikasika indrindra ny taxi moto zay efa tsy lany teo anevon'ny tanàn'Antananarivo ho an'ireo mpanolontsaina 740 ny tsipaka izany amin'ny 450 kanefa dia ampidirina faharoa indray zany ho an'ny tanàn'Antananarivo zany dia eny Antaminabe izy ireo raha ny vaovao fantatra zany ny fandrina izy ireo de ny amin'ny hoe nomena lalana ny taxi moto voatselakory zay tamin'ny herinandro iny nanao an'izay dibe zay de mieritreritra izy ireo fa tokony hitovy tsara mihitsy fa tsy hisy fitany lana eo amin'ny taxi moto sy taxi civil zany ary nisy mifangatahana lalana nataon'izy ireo dia handrasantsika eo ny toy ny valiny zany rehetrarehetra izany. Koatr'izay ho an'ny mpanakanto ny Nidoni efa nentin'ny Kamisy Odon teto marary izy any amin'ny hôpitaly Anosy Belleville. Mahafinaritra zany ny mahita ny firaisan-kina ny mpanakanto zay miteny amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ndao jerevantsika hampiana ny Nidoni de tahaka ny Ritansymena ry Edino maromaro zany efa miresaka amin'izay amin'izao fotoana izao de mirary fahasalamana ho an'ny Nidoni isika. Ary farany zany ny resaka scandale sexuel moa zany malaza be de ity publication nataon'ny Mahery Manandafy ity zany no amarana antsika ny adevitra ho fampisaina zany satria voaingana teo Mahery Manandafy namoaka azy de hoe nareo ve efa naheno scandale sexuel tamin'ny Tsiranana, Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana, Rajonary Mampianina, firy zay ny tamin'ity Manda Rajoelina ity. Mampisaitsaina iny publication nataon'ny namako Mahery Manandafy iny de anjarany retraretra mandinika zay satria tena mamperitreritra tokoa izany satria fanjakana no tantanana, firenena no entina ary vahoaka no azo lazaina hoe omembonina sy tompy fahefana kanefa dia ny scandale sexuel zany no hita ao anatina fitondrana de averina ihany mamperitreritra be mihitsy ny fanontaniana napetraka namana Mahery Manandafy ny amin'ny hoe nareo ve efa naheno scandale sexuel tamin'ny Tsiranana, Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana, Rajonary Mampianina, firy zay tamin'ity Manda Rajoelina ity. Na de zany endrin'izany fotsiny ary de tokony hahatonga saina ny rehetra hoe efa tena tsy mandeha amin'izay loany ny firenena. Manga fotsiny moa ny resaka hoe VBG, ITG sy ny sisa sy ireo olona zay ohatrany tsy milamindamina araka le hoe mitovy fananana any ambadimbadika any zay mandeha be amina resaka samihafa eo amina resaka loharanom-bavao tsy de tena te hiditra tsika fa mamy amin'izay manangasanga ao anatin'ny adevitra fotsiny hoe matoa zany rehetrarehetra zany no teraka de tokony mba hamperitreritra ny rehetra hoe tena ahoana sy ho aiza marina ny hoaviny ty Madagasikara ty. Zay ara no fandarantsika fa dia metraka indray isika zay veloma finaritra izay raha tsy misy ny fiovana dia iara-dalana amintsika ny solombavam-bahoaka fiafidy tany amin'ny distrika Anaparafaravola raha pitso raha Bekijana akoatra ny député Rambo Salama Emilena député Rambo boribory tamy fahaefatra zany ny vahiny moa de ho hitantsika eo araka mifandaminana satria tamin'ity andro any ity de Esoaely Dibera zay maire tany Ampanita niaraka tamintsika teo dia i Tony Kael zany zay filohan'ny tsy anasa any Toliara. Makasitraka de misaotra andrina misaotra ny teknisiana ny any amin'ny Radio Mada ny any amin'ny sehatra rehetra zay manaparitaka ity fandarantsika ity dia ho tatero any amin'ny namana zay zavatra andraisantsika sy fizaram-bavao iverentsika fa tsara ho fantatra de miandritsika moa zany le version officielle fanazavan'ny Aragova nanolatra mangoro mahakasika indrindra ny tara
zay nalefa nyfiloa avy any ile vilaina iny mahakasika indrindra ny rara reo mpianatra telo miravavy iny moa zany fitakina ily zay pary samina fomba hafa mihitsiny iny zany no reta am'ty resaka fitondrany ty fa de raharangy izy ty fa zany ndraindray le izy efimezana nefa mahasositra ihany mieritreritra an'le satria lasa resaka kilalaon-jaza le raha misy eto Madagasikara ary lasa mi-infantiliser manazaza saina an'le vahoaka malagasy le olona manampaizana sy le mba olona nandany fotoana ho am'ty Madagasikara ty le rondo sy lay fomba mampanao ataon'le mpitondra fanjakana ary tena saika izy rehetra mihitsiny de mampiteny anarina am'izay fomba itenenana zany zava-misy de saika iteny hoe zany malaza fa mbola rahariva iny fa de makasitraka atsika rehetra misaotra tompolahy makatelina tompoko vavy